Zao ndray resaka nataony le figure emblématique intime tompoko. Nandanitika andro maro be ty resaka loi de finance ty, ary rehefa nidiniatsika dia tsy dia mahafa-po loatra ny daholo be io. Tsy azotsika lavana zany raha ny dinika nataotsika teto maro sy androany no jerevana. Maro ny zavatra tsy mazava ao anatiny, ary isan'izany dia tsy azo ny solombava-bahoaka indrindra dia ny tsy fametrahana ny andraikitra tokony anana solombava-bahoaka mandrom-panjaka anazy. Eo aloha zany koa dia tsy azo ny solombava-bahoaka betsaka mihitsy. Ny antony isiany vola betsaka tantara ny fiatidinan'ny repoblika any amin'ny filoham-pirenena zany. Tsy mazava aminay koa, mety efa nazavainao ihany izy andeha mato minisitra, ny fitangana ny vola be dia be fa anona 200 milliards ariary any amin'ny ministeran'ny mepaté. Nefa ny ao anatin'io dia misy budget annexa ihany, ary mbola misy ihany koa makany amin'ny ponina mifantrahana miady amin'ny rehetrarehetra ny fanaovandalana. Mino anefa izay andeha mato minisitra, satria anao samy atrika anay teto dia lehilahy ianao zany, ary say ianao hiaro anay koa aorianan'izao zavatra zao. Mangataka izay sombavamboaka ty mba tena hijoro ianao ena, ary anao tato-tamaro na zavatra miseho teto. Tsy ianao no natafandery resaka rehetra teto reny, fa ny exécutif araka ny filazana azy. Izay sombavamboaka manao niezaka rehetra azonay atao, navondroninino navondroninino, saingy modina tsity zay. Efa misy paikady ataonareo any ambadika any dia hody zay aty foana no aratsina. Nangina foana zay hatramin'izay, mbola naheno zay hatramin'ny teo maraina fa mbola nisy fivriana malerivo. Ny raha sombavamboaka vitsivitsy natao, tsy azo ekena itso zany tompoko. Guy Rivo tsy manaiky, ny sombavamboaka tima tsy manaiky, ary reto koa tsy manaiky hoe misy any ambadika mahazo. Tsy ekenay zany tompoko. Tsy ianao no manao zany angambany, fa mety miambivondrona politika azy vema. Fa tsy azo ekena zany satria ho an'ny vahoaka ny anaovana ity lalam-panorenana nataotsika teto na repoblika faefatra izy. Tsy azo ekena zany satria io teto-bola ataonareo io natao anasoavana vahoaka. Ka mampalaelo anay zavatra toy izany. Kanefa hoy ao, fiara-miasa no ataotsika, dia adidinay amasombavamboaka anay ny miaro sy manao izay tafita ny fampandrosoana. Zay ny resaky Guy Rivo Randrianarisoa. Ianao ndray zany raha meno azy a, dia ohatra mietrehitra zany hoe efa tsy mety io. Ahoana ty vola mitangana be any amin'ny présidence de la république ty, ahoana nohatran'izao, etsetretsetretsetretra. Dia raha ny lojika zany andrasanao any amin'ny farany any, no zany zay timo dia mitsipaka an'io. Na farafaratsy ny mietrehitra ndraiky koa anao hoe zao fanitsiana hoentinay amin'io zavatra io. Ary tsy vitan'izany a, fa zavatra enjana be mihitsy nentiny nandriamatoa Guy Rivo. Fantatray ozy fa misy fivoriana ny mbadimbadika any. Ary zay dia mahafantatra fa raha ity loi de finance ty tsy mahafa-po any daholo be. Kidy daholo be ataotsika tonga dia safy be mantsina zany a ny antemeram-pirenena. Fa fantatray fa nisy olona mivory fa mba manahirana anay dia zao misy mahazo, misy tsy mahazo. Enjana nge zany efa mivoaka publika zany resaka zany. Mahazo inona rio? Malety, bien. Misy tsy mahazo. Zany hoe zany misy amertume kely any sasany, sy ange andany an'io e. Raha manao extrapolation zany tsika. Fa mba rehefa samy mahazo dia tokony mahazo daholo. Zany efa zany ndray zany problema sasany sisa. Any amin'ny hoe fa maninona kosa rianina nahazo, maninona zay tsy mahazo. Fa fireneniny ty. Tsy haiko raha mbola mahatsangana ho azy zany hoe ministra, mpizarazara vola député na filoham-pirenena na
iray minisitra hoe isaky ny ampandeha zavatra de volany azy nety miasa nefa izy miteny hoe no ady mikolikoly na député zay hoe zao position any androany akavy akavanana rapitso eo ampovoany sainge zao manina sasa mahazo manina sasany tsy mahazo fa finalement nefa tao ambadiky zany resaka rehetrehitra zany mba netrehitra zany ianao mety miavaky ery zany ny tim itsipaka an'io le izy nge ohatsy hoe tokony tsy lanina le izy de mikatso ny fireneny tsy zany zay le tenerana amy fitantanandrara zay ndika ny séparation de pouvoir miproposer zavatra ny manana projet le mpanatanteraka ty ny vola eritreretinay olanina amy taona 2016 reto daholo ny programma zao ny zavatra ho tanterana reto avy ny priorité a reto ny ohatran'izao a de reto avy ny vola ohatr'izao alaninato de mandinika andray ny any amin'ny mpanao lalàna mpanara-maso afaka mitsipaka afaka manao soso-kevitra afaka mandalina hoe misy tombotsoa am'le vahoaka any aminay ve ty sorabola ty zay principe zay nge tsy hitatsika mihitsy am'le fomba fitondrana zao e manany varim-bahoaka anareo